Ivavaka isika. Anjivandriamanitra ray eo Andriamanitra Abrahama ianao Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakova. Rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay. Nisaotra indray ray eo ny tantananao anay ka mbola nahafahanay miatrika ity sabata ity nitondra ny vavaka rehetra teo anatrehanao na ny fisaorana, fifonana, fangatana famelan-keloka. Andraisanay nangatana ivavaka taminao koa mba andraisanay mifanamasina. Ka dia nahafahanay nitondra ny fanatitra sy fahavolon-karena araka ny baikonao zay manao hoe aoka tsisy izy eo fananatrehako ianareo fa aoka samy mitondra araka izay zakanareo avy, araka ny fanambinana sy ny fitahiana zay nomen'Andriamanitra anareo. Ko dia misaotra raha eo fa reto izay manolotra izany. Mba hoanitra kasitranao amin'ny seza fiandriananao ka dia raiso Tompo na dia tsy mendrika ary izay. Ary ny teny fikasanao dia irotsaka mivoaka anao tokoa zay manao hoe ho tahina nareo raha mivoaka, ho tahina nareo raha miditra, ho tahina ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy, ho tahina ny fahasalamanareo, ho tahina ny asa fivelomana, ho tahina ny fitadiavanareo. Zay tsy manana asa dia omeny tompo fidiram-bola koa ny mpianatra ho afaka fanadinana iseho ny voninahitry ny anaranao. Anao ary Jehovah ny dera ny aja amin'ny voninahitra mandrakizay dia mitenena Jehovah amin'ny alalan'ny vakiten'ny soratra masina fa mihaino indray ny mpanomponao. Halleluja. Amen. Nasantsika ary mba hamonjy toerana. Fivaliana ho ahy indray ny miarabantsika voakan'Andriamanitra rehetra eto Ambomoarina. Isika rehetra eran'ny Madagasikara, isika rehetra aty ampitan-dranomasina izay natratra ity sabata ity, mihaino izay toriteny izao koa atao tokantrano ato na amin'ny alalan'ny radio na ny televiziona amin'izao ora ifampiresantsika izao. Voalohany indrindra dia tantely mambaona moa ny fiainana, ao ny mamy, ao ny mangidy. Raha nisy ny fifaliana teo amin'ny fiangonana na vita soamatsara iny Collegium Mahiny dia tsy nisy ohatrany hoe ny zaza teraka tamin'iny fotoana lehibe iny, teraka tamin'iny, mety Orakotondra Zaka Collegium angamba ny anaran'le zaza. Satria reny anaran-jaza reny zany dia amin'ny fotoana izay iterahan'le zaza matetika ny mampatonga anazy amezana ny anarana. Raha zaza nandrasana le izy dia hoe Rabe nandrasana, Rabe nandrasana zany natao anarana satria tena niandry n'io mihitsy izy mivady an'io zaza io dia tonga ihany tokoa le zaza. Raha teraka teny an-dalana koa le renim-pianakaviana dia atao hoe ndalana koa ny anarany. Ka isaorana avokoa tsika rehetra ny tontona fotsy na andro na masaka iny Collegium Mahiny satria dia zavatra ngeza be no vitantsika radio fanambarana sy ny mpiara-miasa rehetra ka natotosa soamatsara an'iny. Isaorana Andriamanitra fa vita soamatsara ny 20 taonan'ny radio ary nitahantsika tsiraray avy koa ka navita nanatotosa azy iny. Hitany izao tontolo izao, hieniny izao tontolo izao ny akony ary ny varaontsana izao tontolo izao. Ninjera tamin'ny seza fiandrianany Satana. Ka dia manolotra fisaorana antsika fiangonana rehetra, indrindra moa fa ireo mpikarakara
dia amin'izany ireo mpikarakara ny nahandro ny sakafo ny vahintsika nandray ny vahintsika nametraka azy tamin'ny toerana ary mbola namerina azy any amin'ny toerana izay niaviny. Ireny nototosa dia nisy mpikarakara tao, nisy nandray an-tanana tao ary tsy nitaray tanana mepaka. Saorana koa ireo izay nikarakara ny teny amin'ny Coliseum, ny zava-maneno, sonorisation, ny décoration, ny fandaminana ny fampandrosoana ny olona izay nirindra sy ny lamina dia ny lamina, ary tao koa ireo nanao ny fitandrona ny filaminana, sécurité zany, satria dia tsisy hafanetsika mihitsy ny devoly na dia nikasa aza hoe anakorotana anao zavatra hafa mba hafabaraka ny anaran'Andriamanitra, fa dia niasa nanao tanana miara-mibata sy soroka miara-milanja tokoa isika dia vita zao matsara iny Coliseum iny a. Ka dia isaoran'Andriamanitra omena voninahitra ny tompo. Omaly zoma dia nisy gazety iray nivoaka dia maneho sarina kandida anankiroa ao izy. Gazety Matin zany, mbola azonareo mijery androany raha mbola misy ihany. Ny zavatra niteneniny ao dia hoe mitana ny laharana voalohany amin'izao fotoana izao a ny kandida anankiroa dia ny kandida ny Rajoelina sy ny kandida Pasteur Maïol no any amin'ny lohany amin'izao fotoana izao. Zany hoe vao nahitany tamin'iny Coliseum iny zany dia tena tonga dia niakatra ny mpiazakazaky ny Kristy. Ary ny zavatra niteneniny zareo tao aza dia izao: ny olona ozy izy mamory olona any amin'ny Coliseum, mizara vola, mizara kasikety, mizara t-shirt, maka artista faran'izay malaza rehetrarehetra tsoina daholo rehefa amory olona ao. Fa ny Pasteur Maïol kandida efa oloha laharana, misioka tokana fotsiny izy, dia ny olona ndray ary no manatitra ho azy. Ny olona ndray ozy izy manatitra fanatitra, fa tsy zaraina vola, fa ny olona ndray mitondra fahafolo-karena mitondra fanatitra. Tsy efa ny hafa zany ozy izy, tsisy kandida mahavitan'izany. Zany ny akon'ny zavatra nataontsika, ary tena ampanetretena ny lazantsika an'izany a, fa tena miorooro ny ambany lanitra, miorooro ny dragona, Satana, Lucifer, tsy mpanara-dia azy, tena miorooro mihitsy amin'izao fotoana izao, ary mitady ny fomba rehetra hoe ahoana ny fomba anakanana anio. Dia hoe ny Baiboly hoe raha masakana any Jehova ianareo dia sakano Jehova. Fa Jehova nefa tonga, raha ny perikôpantsika ato efa tonga Jehova eto amin'ity firenentsika malagasy ity. Ho azy ny jera sy mivoninahitra mandrakizay. Halleluja! Guerre spirituelle hoa ady ara-panahy no atrentsika. Nafinaritra ny fiarahana ny hira, ny mpandihy rehetra, tsika fiangonana rehetra izay tena le gazety hoa dia tena niaiky mihitsy hoe ny firaisan-kinan'izy ireo. Nahitan'ireny kirofoka kofaofa manko e, kirofoka fonako no voateny, le kofaofa reny dia rehefa misara nefa tena rehefa miakatra le manga avy ety aminareo vehivavy amin'le mandihy, tena ohatrany tonga dia mampangoritsana zany mijeren'le izy, tena hitanao hoe mampangoritsana zany jeren'le sary. Fa nareo magy reo nareo mena sofonareo ary a, dia vao mainka ny mena ny sofony rehetrarehetra nahitan'le izy hoe miracle mon ami ty, fa tsy mbola misy ohatran'ity izy. Tsy fahitan'ny zareo ny zavatra ohatr'izany a,
fa iny nefa ny zavatra nitranga talohan'izay nefa ny dia alatsiny efa tsy hoe mamofo fotamandry fa eo hoe tantelana amam-baona ny fiainana nankalaza ny faharoapolo taonany koa teto ny rafaly 2000 ary ranay vo mivady moa dia mbola niaraka ny faly tamintsika teto tamin'ny faharoapolo taona niarahany tamintsika ndrisy nefa fa samy manana ny androny sy ny fotoanany moa ny olona tsirairay avy dia tapoka dia ny endosy ny fahafatesana tapoka ranay voa izany na atsotsika hoe rafaly 2000 moa ny alalatsika azy zany na rainao koa ny fahafantaran'ny olona azy voany loza mpifamoivoizana izy mitondra moto andeha nietsena dia rehefa niverina andeha hody raha tsy diso a dia niala lavaka dia nifandofotra tamin'ilay tômôbila sprinter ny fanena taminy mafimafy ihany ny fandehan'ilay tômôbila mifanena satria tsy eritreritra hoe isy moto andeha hipitika any aminy izy koa tsy nieritreritra hoe hiala ny ty lavaka kely tya dia hifatratra any amin'ilay tômôbila ary teo izy dia tsy nahatsiaro tena intsony noentina tany amin'ny hôpitaly rehefa tany amin'ny hôpitaly dia hoy izy ny dokotera satria ny lohany ny tena voa rehefa nandalo scanner dia hoe efa amboariny ny fo sy ny saina fa efa tsy hisy hevitra intsony izy niangavy ihany ny fianakaviana hoe mba ataovy izay atongavan'ny pasteur any na dia mijery azy farany ary rehefa tonga tany ny tenako dia hoy ny fianakaviana izay niandry teo ny dokotera ozy efa miteny hoe efa intelo izy io no maty miverina ihany ny ainy dia kay zany pasteur ny tena nandrasany hoe mba ahitana azy farany rehefa tonga tany a dia izy efa tsy mahatsiaro tena intsony any ainy no mbola miaina dia nilaza reto zanaka manjafy rehetra sy fianakaviana hoe tena ianao pasteur ny nandrasany dada anao veloma farany azy voalasa izy dia avy tany tokoa dia lasa iranay namatsika izany miara ory sy tondram-bavaka ny fianakaviana antsika satria dia navita be teto amin'ny fiangonatsika izany fianakaviana izany zany raim-pianakaviana izany ka noho izany any andro andro volana dia manafatra antsika fiangonana mba hijery reto taranany dia mba raha mba misy soa azonao atao amin'izy ireo any ariana any dia mba jerevy ireo fa aza velantsika ho irery dia mahay reza zay fiangonana malala fa tsy fantatra tokoa ny asehon'ny ampitso fa miambena itsika fa amin'ny ora tsy ampoizitsika ny hoe viny zanak'olona zay no ela fa andehantsika hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hafatra izay nomena antsika androany ao amin'ny Mateo 5:20 ny perikôpantsika ato amin'ny testamenta vaovao Mateo 5:20 manomboka ny 9:30 ny lohatenao dia hoe niaviany Kristy tsara ny firenena rehetra nitondrantsika ny fanazavana dia raisiko aloha ny andininy anankiroa amin'izy io
telo zany raha ny tena marina, ny raiky amin'ny telopolo ka hatrany amin'ny telo amin'ny telopolo. Izao no voasoratra. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahan'ny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambony seza fiandrianany voninahiny izy, ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany, dia hanavaka azy izy, tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Raha tonga ozy izy ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahan'ny anjely rehetra, hipetraka eo ambony seza fiandrianany voninahiny, dia hanavaka ny ondry sy ny osy tahaka ny mpiandry ondry izy zany. Ka ny ondry ho ataony amin'ny ankavanana, fa ny osy ho ataony amin'ny ankavia. Ho avy zany Kristy dia anjaka mandrakizay izy, fa anavaka ireto biby madio anankiroa reto izy, satria ny ondry sy ny osy dia biby madio, ka anavaka azy roa reo izy ozy izy, ndray eo amin'ny ankavia, ndray eo amin'ny ankavanana. Dia andao roa jerevantsika hoe ahoana moa zany, inona ny tiany zany ho resahana. Avitrany dia omeko aty am-piandohana ilay izy mba hitantsika ny fandehan'ny fanazavana izany. Ho avy zany Kristy anatanteraka ny teniny, hitondra ity firenentsika malagasy ty amin'ny alalan'ny mpanompony, fa ny manaitra amin'izy ity anatin'ity perekopa resantsika androany ity, dia fampiomanana sahady zany isika, fa isy fanavahana ao anatin'izany iakarana amin'ny fanjakana izay omen'Andriamanitra nyity fiangonana nyity izany, fa misy ny ondry ary misy ny osy. Izany hoe hatramin'izay nendrasana nyity ondry ity zany, hatramin'izay nahateraka ny ondry betabe tato amintsika tato izay zany ay misy tena ondry ao, fa mbola misy osy miaraka amin'ny fanosona ao anatiny ao. Ka rehefa tonga izay seza fiandrianana izay ka mipetraka, dia ho avy izy anavaka amin'izay ny tena ondry sy ny tena osy. Dia raha hitarina kely indray zany ilay izy eto amin'ity firenentsika malagasy ity koa zany, dia misy ny tena ondry. Dia hoy Kristy hoe mbola manana ondry hafa ivelany ity, vala ity koa ao izy, fa ireny dia tsy maintsy atsoko indraiky ho lasa ny diany iray. Fa izy tsy niteny hoe mbola ao koa ny osy ivelany ity, vala ity tsisy an'izay ny andininy manaraka, hoe ary noho izany dia mbola manana osy hafa koa ivelany ity vala ity. Fa le osy zany mety efa ao mety efa ao le osy, fa mbola tsy azo avahana, fa mbola ao aloha izy amin'izao. Fa rehefa tonga le seza fiandrianana, rehefa mipetraka amin'ny seza fiandrianana zany Kristy, dia anavaka ninona amin'izay ozy izy, ny ondry sy ny osy. Andao ry jery kely tsika hoe manaonao mitoetratoetra nyreto ondry sy osy reto zany. Ndao tsika araka any amin'ny perikopa tsika ihany, fa tsy hivoaka ao tsika. Isaia 9:9 eo amin'ny perikopa tsika eo. Isaia 9:9. Dia Isaia 9:9 misy lohateny eo: ny amin'ny hahaterahan'ny zanaky ny mpaminany vavy sy ny andresen'ny Asiria ny Joda, ary ny toko ho azo ny tena Israely noho ny nahaterahany zaza mahagaga.
raha ny telo le lohateny ato a ny aterahany zanaky ny mpaminany vavo izy izy ny andreseny Asiria ny Jota de ny fahatelo de hoe nitoko ho azo ny tena Israely, nitoko ho azo ny tena Israely. Zany hoe misy sarisarina Israely koa ao zany, io zany le osy, fa misy tena Israely tena vrai, fa misy sarisariny. Zany misy tena ondry ao zany, misy tena osy ao anatiny ao. Ka inona no mampiavaka azy io? Ndao raisitsika ny 15, 15 aloha. Isaya 9, 15. Ary Jehova dia mbola niteny tampoka indray hoe, Jehova dia mbola niteny tampoka indray hoe, iza no miteny zany eto? Jehova. Dia andao ry tonga dia idirantsika le perikopa. Satria lohateny io dia mahazo ny toko 9 sy toko 7. Avy hatrany dia miditra amin'ny toko ato amin'ny 9:12 tsika amin'ny perikopa, satria hoe hanavaka ny ondry sy ny osy izy rehefa tonga amin'ny seza fiandrianany voninahiny. 9:12 dia ny olona anankiray nonko ny 9:12 ny ondry fehezo ny tenin'ny vavolombelona, aperaka zany ny tenin'ny vavolombelona. Io zany no asidra isedrana ny tena volamena sy ny volamena osoka, zany hoe ny tena Israely sy ny Israely losoka, na ny ondry na ny osy. Asio tombo kase ny lalàna eo amin'ny mpianatro. Asio inona ozy izy? Asio tombo kase ny lalàna eo amin'ny mpianatro. Ary andry an Jehova aho, zay manafinantaviny amin'ny taranaky Jakoba, ka hanatena azy ihany aho. Izy le afatra hoe asio tombo kase ny lalàna eo amin'ny mpianatro, izany hoe ny ondry zany, ny tena ondry dia azo zay tombo kase zay. Fa ny osy zany tsy mahazo an'izay. Izay le mampatonga le fanavahana zany, avao zay nahazo tombo kase, avao zay manana an'le tombo kase, ary avao zay tsy manana an'izany. Dia raisy foana le fanazavana mba azahoantsika ny tena hevim-panaresana, satria zava-miafina izy ity. Eo amin'ny fiangonana ny ray a, fa ny firenena malagasy mihitsy ny anankiray. Asiana ny tombo kase io, mpianatra, iandry an Jehova aho, ary mitapa amin'ny ambany amin'ny 17 hanatena azy ihany aho. Ino midikiny hoe iandry an Jehova? Misy zavatra nampanantenainy Jehova fa omeny ny vahoakany, omena ny tena Israely, omena ny zanak'ondry nampanantenana. Fa io fampanantenana io dia naheno an'io koa na ny saritsarin'ny Israely na ny osy zay miaraka ao dia samy naheno an'io teny fampanantenana io. Dia ao no manao hoe za iandry an Jehova, hoy le nisy tombo kase, hoy le zanak'ondry, za iandry an Jehova ary mbola hanatena azy. Donc n'le saritsarin'ny Israely zany na ilay osy dia azo antoka fa hoe dia mbola manatena an'izany ihany ve nareo e? Dia mbola miandry an'izany ihany ve nareo e? Hoy ilay tsy tena Israely, ilay sarisarina Israely na ilay osy. E tony dia tsy adala, tony dia vendrina, dia mbola miandry an'izany Jehova zany, dia mbola manatena an'izany. Diso fanatenanao ianareo, afa baraka ao ianareo. Raha tsy tanteraka zany tenin'ny Jehova zany dia ahoana? Mbola hivavaka ao? Sa hiala? Tsy aloha tonga dia miala teny zao, dia mbola tsy afa baraka. Fa lay tena Israely na lay ondry dia manoatra ny tenin'ny David, Daniel, Sadraka sy Abednego rehefa natsipy tao anatin'ny laforo mirehatra afo. Fantatray fa ny Andriamanitra zay vavahanay ozy izy dia mahavonjy anay amin'ny laforo mirehatra afo zay nataonao ry mpanjaka. Fa zay tsy ekohaka amin'ny Andriamanitra volamena zay natsanganao. Eny, fa
fa na dia tsy hamonjy anay ary ny Andriamanitray amin'ny la forme rehetra afo zay nataonao io dia tadidinao ry mpanjaka fa izahay tsy ekoaka amin'io na inona ho ataonao na inona ho ataonao. Hak va reo ny mpanjaka. Dao fa ho hitako zany Andriamanitra anareo zany. Dia fantatsika efa ny tantara navonjy azy telo mirahalahy ny afo sa tsy navonjy azy? Nandoro azy ve ny afo sa tsy nandoro azy? Tsy navita nandoro azy fa avotra izy. Satria izy na tsy hamonjy anay ary ny Andriamanitra izay raha nga tsy hivavaka amin'ny Andriamanitra volamena izay natsanganao. Dia eto le zanak'osy, ny osiko eto sy ny Israely sandoka dia milaza koa. Dia mbola anatena an'izany ve nareo? Dia mbola hiandry an'izany ve nareo? Dia hoy izy ny tena Israely sy ny zanak'ondry na dia tsy hanao an'izany ary Jehovah Andriamanitra dia zay dia aninona foana? Tsy hiala aminy izay ary tsy hanompo Andriamanikafy izay fa ato izay mandra-pahafatanay. Halleluja! Fa hoanao izy ny tena Israely sy ny tena zanak'ondry hiandry an'i Jehovah aho izy ka anatena azy ihany aho. Na dia eo ny fampangotroana, na dia eo ny fanaratsiana, na dia eo ny fanevatevana sy ny fanompahopana isan-karazany sy ny sisa, eo ny fampitahorana, ny fandrahonana maro isan-karazany, tonga daholo. Fa za mbola aninona foana ozy izy? Anatena azy ihany aho. Dia ao izy izy 2:20. Indreto izaho ireo zaza nomeny Jehovah dia fahamantarana sy fahagagana ao amin'ny Israely avy amin'ny Jehovah tompony maro izay monina tendrombohitra ziona. Meo voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja! Za dia samy laza koa Jehovah. Indreto ireo isika, reto ny zaza nomenao aho, reny tany amin'ny Coliseum reny ny santiona ny zaza nomenao aho. Reo dia famantarana maninona ozy izy? Famantarana sy fahagagana eo amin'ny Israely avy amin'ny Jehovah tompony maro. Ivereny jerevo ho atsika zay manao Facebook sy ny sisa na izay mba afaka mijery amin'ny YouTube sy ny sisa. Jerevo fa misy famitinana eo amin'ny 2 minitra ao zay le Coliseum nataony zareo. Mbola ho alefatsika amin'ny télé le izy eto Antananarivo. Afaka milaza mihitsy ireo Jehovah ny zaza nomenao aho reo. Miavaka amin'ny rehetrarehetra reo satria inona ny lokony akanjony? Manga sy fotsy ny lokony miavana ary tsy menatra ny amin'izany reo. Efa navahanao reo ny zaza izay nomenao aho. Famantarana sy fahagagana ao amin'ny Israely avy amin'ny Jehovah tompony maro izay monina amin'ny tendrombohitra ziona. Reo tsika. Israely ane raha ny tantarany vitsy izy tany amboloany. Vitsy izy raha oharina amin'ny firenena zao tontolo zao. Tena vitsy. Itsika koa raha oharina amin'izao tontolo zao. Raha oharina mivoaka rehetrarehetra eto Antananarivo na eto Madagasikara. Maro vetsika sa vitsy? Vitsy tsika fa ireo izy ny zaza nomenao aho Jehovah Tompo. Dia famantarana sy fahagagana eo amin'ny Israely. Tena zala zay ko tsika fa ny tapombava daholo aloha ny kandida rehetrarehetra nahitan'ireo zaza nomeny Jehovah Tompo reo. Halleluja! Tsy vitany tapombava fa tena mangovotra sy mipararehetra daholo. Tena magaga ty perikopantsika ty. Fa efa hanavaka ny ondry sy ninona amin'izay izy zany. Ny ondry sy ny osy amin'izay Jehovah hanavaka. Hanavaka izy oa. Zany hoe eto amin'ny firenena dia efa io fanavahany io tsika ho hitany zao tontolo zao. Fanavahany. Ary itsika atao am-piangonana ihany koa. Izay mbola tsy marina ato, izay mbola tsy mahatoky ato, izay mbola mikiliolio ato, izay mbola ho hitantsika moa ny toetrany. Dia ho voavaka koa tsika rehefa tonga io fotoana io. Ary mety izany nampatonga ny Kristy laza hoe manana ondry hafa ivelany ity. Vala ty aho izy izy. Dia jerevy le olona tsy tena Israely raha amin'ny Isaia 9 tsika. Inona ny zavatra ho ataony koa? 7:20. Isaia 9:7.
ary lazaina aminareo hoe milasaina nay manao azy ho tsindrian-javatra sy mimpanao sikidy zay mitsiatsiaka sy miboeriboerika moa tsy Andriamanitra va ny tokony ilan'ny olona saina fa ilasaina amin'ny mato amin'ny velona va izy raha lazaina aminareo hoe milasaina amin'ny manao azy ho tsindrian-javatra sy ny mpanao sikidy izay mitsiatsiaka sy miboeriboerika moa tsy Andriamanitra va ny tokony ilan'ny olona saina fa ilasaina amin'ny mato amin'ny velona va izy io zany lay sarisarina Israely lay tsy tena Israely dia mandeha izy any amin'ny manao azy ho tsindrian-javatra sy ny mpanao piskidy any no andehanany zany olona zany na vehivavy izy na lehilahy na olon-tsotra izy na mpitondra fanjakana any zany no andehanany manao azy ho tsindrian-javatra sy mpanao sikidy nefa reo olona reo dia milaza fa mivavaka amin'Andriamanitra milaza reo fa zay koa mba Israely milaza reo fa zay koa mahondry aiza koa ny mahondry bororambo ty ohatran'ity osy ianao fa tsy ondry zany ka samy manandrambo ozy izy ko tsy mitovy ihany ve tsy azo mifampisoloky amin'izany